Teto indray dia nanao fifaninanana ny Botsy sy Lita. I Botsy moa hainareo ihany fa somary vendrana. I Lita kosa somary mba mahirahira-tsaina ihany. Tena ahoana ity ny atao fa za tena tsy mahay ninina mihitsy nefa tsika roa lahy tokony mba samy afaka. Ka zao ary Botsy, za aloha no hiditra voalohany dia ataoko mafy be izay valiny antaniny amiko ao dia enon'ilay eo ambaravarana fotsiny. Zay. Raikitra re, hevitra mety lesy zany a. Dia niditra Lita ary nanontaniana ny mombamomba azy. Olona mpanadina. Anomboka aritsika ka zao, iza no anaran'ny président américain? Donald Trump. Fanontaniana manaraka. Tamin'ny taona firy Madagasikara no nazo ny fahaleovan-tena? Tamin'ny 1958 fa nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1960. Farantsisa, araka ny hevitrao, misy ve Andriamanitra? Ny sasany aloha manao hoe eny, ny sasany manao hoe tsy. Fa ny manam-pahaizana aloha hatramin'izao mbola tsy mahavoafaritra mazava ny tena valin'izay. Maso mandeha se dia ampitiro ny manaraka. Anjarany Botsy amin'izay ny niditra. Ary eny ny daholo ny valitanontaniana ny tenen'ny Lita mafy be teo. Iza ny anaranao? Donald Trump. Nanomboka gaga ilay mpanadina. Tamin'ny ovin'ilany teraka? Tamin'ny 1958 fa nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1960. Tezitra ilay mpanadina. Fa adala nga? Adala fieritseretany lahy? Ny sasany manao eny dia ny sasany manao tsy fa na ny manam-pahaizana raha mbola tsy mahafantatra marina sy tsy mahavoafaritra marina momba an'izay. I Botsy sy Badoda dia samy midiatra tao am-ponja. Ary nandeha niresaka izy mirahalahy. Na neny nalitiry Badoda. Fa ahoana ry Botsy? Ohatr'izay lesy raha mba nieny nianatra nataony ray aman-dreny koa dia tena tsy mba nidiatra ohatran'izao a. Fa inona nianatra nataony le ty? Dia tsy fantatra hoe, za tsy inona tsy nihaino azy mihitsy. Resaka eo miaraka amin'ny Botsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite, c'est quoi, Botsy?